fa za mitenanao fa manao tanatsy vingotra eo voaray ampelantananao ny ain'le olona efa velona le olona dia votsitra ao pasoma fikarakarana ny taova tsy normal kely ao pitipitsonikely sisany piesy isany fa aminao raha inao midina de tsy vitanay midina tsy vitanay midina any fa mararinareo entina miakatra za mitenin'ny professeur fa tsy andraikitra antsony zany tyle tokotra tambany zany fandana fa hoarahanay nareo tonga tany tsisy professeur tsisy dokotera tsisy interne tsisy mpianatra tonga ny alarobia tonga mijery ny dokotera reto ny fanafody mandalo fotsiny Jessica fa malady reraka ao Jessica fa aloha midina any ambany fa tsisy mandalo na ray arany miantso foana isan'andro andro aiza ny dokotera aiza ny professeur tsisy efa sabo tamy rombe folo sa tamy ray ny alarobia vo nandalo tao ny professeur tsy dipahatra zany tsy fandraisan'andraikitra ny asa tao tsisy naneranao manaova professeur tsisy maneranao manaova dokotera na tsy aminay rery ary fa marary retrarehetra keby tsy zay daholo ny fotrany ary malaelo zay amy zanakay maty fa dadany Jessica de nisay mihitsy fa tsy miendrika ny zavatra ohatr'izany hain'olona tokony mavotana amin'ny fotoana 3 jours 4 jours vonoanao vetivety ka la seconde orinandreo hoe sitrandreo nahoana mbola misy maty ary nahoana ny mbola nisy sepitra tonga tany an-trano sa hoe rehefa tafiala amin'ny toeram-pitsabony reny olo reny de everina hoe efa salama ka tsy andraikitra itsony tadio fa mbola misy fanarenana be orinan'ilay fitsabonana azy tao anatin'ny toeram-pitsabona aza hodina tsity zany zay le hoe fandraisana tanana fa maika fotsiny anareo fanjakana hialan-draikitra hoe navita ny tsabo izahay navita nanasitra na rynjery ny fitondram-panjakana de hoe sitrana le olona zay fotsiny mahamaika anareo fitondram-panjakana io ara fa mipotra le zavatra potra ny olana anizany siny anizany indrisy ao anatin'izao toetra raha zao voapirofo mazava tsara miariary sala mitafika andrefa tanàna tsy afenina fa mirangaranga fa tena tsy misy irarahinareo ilay olona ny aram-bola marina hoe tsy anatsy ianao tsy anitsy tsy anity ny resaka ny aina fa na izany tsy zany ary azo eritreretina ihany hoe rehefa nomena aina ianao hoe mila mahay mikolokolo ihany ko ka efa napetraka taminareo le izy nony fahaterena teo amin'ny ray aman-dreny de nomena anareo fitondram-panjakana le izy ary nareo nefa ny soratena atao voatango ny tedateta ka namboly bitaka namboly matavy ny zavatra tsy ahany ko nefa na izany ary tsy bitapitana ngatsy nampianarony tolonareo moa zany fa rehefa ny sorateny nareo hoe andreketanay le izy de endreketo hatramin'ny farany andreketo hatramin'ny farany le izy zay zao raha ny teninareo de hoe haisy zay efa milamina zany le izy ny asa rafanja kay ala safakay le izy zay ny javanisy tao fa na izanona tsy zany tsy fandritaka ao anatin'izany anefa fa de mirary fiononona makahery ihany koa ny fianakaviana izay namoy zanaka tao anatin'izany rehetrarehetra zany mafy de mafy zany nefa atao ahoana fa tsy maintsy mitraka zay ihany koa ny ty ambany masoandro ny lolo lanitra tsy maintsy lena hoy ny fitenenantsika malagasy zay fa na izanona tsy zany reny toe-javatra reny raha nisy iny zay le hoe solavo ay amindra ary ny sokenda aitsako inona ny tianao mbara ao anatin'izany raha nisy reny karazana vony reny ny tao ambo-malaza ny tany kongo ny tamy mahajanga ny tany ambositra ny tany toamasina mba efa ny saina ve ianareo
fitompona andraikitra isa-tsokajiny indrindraindrindra ny ministeran'ny fahasalamana hoe eritrehana ny loza sy ny tapoka tahaka ireny inona ny tokony atao sa efa zatra amin'ny solelaka ianareo ka dia hoe zay tsy mahozongozona ny toerana ity tandremo a tsisy milaza ho tompo-toerana sy tompo-pahefana eto amin'ity firenena ity fa nandeha ireny dadabe tsiranana tsakitsaky 100,000 izy izy taizany ny efa rano nandeha ihany koa teo aloha teo filoha-pirenena ny amiraly didiratsiraka miodidina impito amby 70 teo mandany Jeriko nakaizany ny efa rano motsy niongana teo amin'ny fitantanana ihany mandehana alohany dia tsapao ny heriko fantatrareo tsara zany nakaizany efa rano mahay mandray lesona ve ny mpitondra isa-tsokajiny mahay mandray lesona ve indrindraindrindra ihany koa ny ministerany fahasalamana ihany koa fahasalamam-bahoaka ao anatin'ity raharaha ity sa hoe vita fotsiny ihany iny dia any ranga aloha za raza aloha afaka sy nahadidio tao anatin'iny azafady e mbola misy pampaniano lakolosy aloha mbola tsy vita iny mbola tsy vary mangatsika iny fa mbola mafana iny resaka iny inona zany no fanatsarana amin'ny fandraisana itonivon'ny hôpitaly eto Madagasikara inona ny zavatra tokony mbola ho atsaraina raha manoloana ny tranga sahala amin'ireny isika fa andraikitrareo io adidinareo io ny any vahoaka malagasy ary zay adidy zay tsy azonao ahilika hoe aloaloha ahiliko ary amin'ray ihany narangany adidy fa anazy iny a fa ny adidy efa napetraka taminao dia anao zay ary mila totosainao atsaka ny sy-andavany mila totosainao atsaka ny sy-andavany zany taoriana an'ireny karazana vony reny jerena tao anatiny hoe fotodrafitrasiny anivon'ny toeram-pitsaboana nareo moa fa nipoditra akondreo dia samy fampialabary eo hoe tsy ampy le fitaovana kely ny teti-bola ao amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny sala amin'izany inona ny sakana tsy nanatsarana an'io hatramin'izay eto zany tsika zao tratra mitoetra raha ohatra zao mafiny zany ao anatin'le fotoana tena hoe angejainareo ny vahoaka malagasy ao anatin'ny tsy fisim-bola etsekilany zahirana tanteraka ny vahoaka malagasy tsy afaka miany fahasalamana intsony nefa ianareo ihany koa tsy afaka ny anotohana ihany koa zay ny fomba inona zany le politika mivaingana oentinareo fitondram-panjakana iady ao anatin'izany resaka hoe fahasalamam-bahoaka zany inona le politika mivaingana fa hatreto aloha dia tsy misy teo ihany ny teo miady amin'ny otrikaina voajanahary anatin'ny vatany raha olombelona raha vahoaka malagasy tsy manan-kantenaina intsony dia mampalahelo ny toe-javatra sahala amin'izany ary ny tena zavatra mahalasa ny saina koa ane dia ity e tsisy nasan'ny resaka nareo raha vao mipotry ty vony ity satria nahoana tsy nasan'ny resaka ianareo satria matahotra ianareo hoe irongatra indray ilay resaka ary dia ho atsikafiny eo indray tahaka ny lainga marivo tototra ny zavatra tsy nentina tao mampalahelo zany toe-javatra rehetrarehetra zany fandeha ivadehantsika mbola ho avy eo moa mpanao gazety avy any Toamasina hitatitra ihany koa mahakasika ilay raharaha tany Toamasina faharoa zay ny resaka mombana fanodrodanana trano dia mikombombava amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao tsy ho miteny nefa dia vahoaka malagasy mitovy aminao izao no tsy manan-ke alofana
tsy miteny ianareo satria nahoana ny kilalao ankiziny hoe manaiky matoa tsy miteny ka mety tahaka izay ihany koa ve manaiky an'ilay fandrodanina ve zany ny fitondram-panjakana matoa tsy miteny tahaka izao tsy misy fandraisana andraikitra mampalahelo zany toe-javatra zany ary eto zany amin'izao fotoana izao inona ihany koa ny fampianarana omenareo ny vahoaka malagasy mahakasika an'ity resaka tany ity fa hatramin'izay any ary mbola maro ny malagasy no miaina ao anatin'izany hoe rehefa tanin'olovaina io dia manatsara eo dia etsekilany ihany koa anefa ny fankatahana anoratra ny taninao amin'ny tenanao raha ohatra zany ianao aty amin'ny taranaka fahaefatra dia ny vola aloha amin'izany izay nge mampatonga ny olona vahoaka malagasy amin'izao hoe tsy masa manoratra tany intsony fa dia miaina amin'le hoe any dadabe anay any dadany dadabe anay ty tany ity satria sarotra fanjakana ihany koa tsy mivaky loha amin'izay fanamorana an'izany dia jereo betsaka ane ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao hoe nefa mandromandro sy manofa na dia eto amin'ny tany ny tena ary tompony mangatakatany tompony mangatakatany vahoaka malagasy ankehitriny be dia be eto Madagasikara malalaka nefa ny tany fa nahoana misy vahoaka malagasy tsy mana-tany misy indray manana ny taniny fa tonga ny mpanambola avy hatrany dia mandrodana satria hoe mety aminy io dia ny vola ve zany no miteny eto vola ve zany no miteny eto mandeha daholo ny karazana kolikoly rehetra izay efa findrafondrahoanareo moa iny fa tsy anay ary tsy any vahoaka malagasy sahirana tanteraka zany amin'izao fotoana izao ny vahoaka malagasy rehefa tsy manambola hiarovan'ny fananany nefa aizany ahitana an'izany vola zany aizany ahitana an'izany vahoaka malagasy tsy anasa vahoaka malagasy tsy manana antenaina intsony ilay nantenaina aniry ny tiny nampivandravandra le fitondram-panjakana izay nehetreretina hoe hiaro ny vahoaka ihany vahoaka sahala amin'ny renina koa miany zanany amin'ny papango no izy indray manahaka hoe iofa-poy provon'izany fotsiny io resaka teleferika io gaga moa hoe aiza ho aiza moa zany io zao ny hita fotsiny aloha zany dia mirenireny eny fa na le bidao mavomavo rehefa nampidinina teny amin'ny fatsakana satria tsy naharaka ihany koa ny fakana rano dia efa miatiaty eny ambony eny fotsiny sisa dia mitazatazana miandranandrana eny ny vahoaka malagasy hoe rovina vao vita izany afaka hitaingana mandalo any tanàna iny sa tsy mandalo fa mandra-piandrahandra ny vahoaka malagasy ihany koa sady mandefa ny eritreritra ihany koa hoe manahoana ihany koa ny mpianatra manahoana ihany koa ny fidiran'ny mpianatra amin'izao fotoana izao dia ny ministeran'ny fampianarana tsy manipy ihany koa teny mahakasika ireo fampianarandreo manahoana ny fomba fidirany zaza malagasy mandeha mianatra manahoana ny fanamborana an'izany misy ve zany sa tsy misy fa mandehana fotsiny manontany olona fa raha misy olona folo ao angamba ny sivy amin'ireo tsy maintsy mitaray ny amin'ny fahasarotana ihany koa ny fampidirana mpianatra tsy maintsy mitaraina dia azonao eritreretina ve hoe tsy ho fantatry ny fitondram-panjakana zany zavatra zany afaka ionona ve ny sainao amin'izany fotoana izany hoe tena tsy mahafantatra an'izany ahoana moa ny afantaran'ny fitondram-panjakana an'izany nefa dia raha atao fotsiny ara hoe mandalo eny amin'iny lalan'ny fahaleovan-teny iny fotsiny ohatra ireo mikasokasoka sy ao anatin'izao fitondrana izao
laza aminao a fa mahita ny fahasahiranam-bahoaka ao anatin'izany savy hoe tsy maintsy mahita foany ireo na anampy na anohana na tsy anohana ny fitondram-panjakana tandremo a fa efa miditrosa tanteraka anie zao ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'izao fotoana izao e amin'ny fampidirana ny zanany mianatra de rehetra efa miditrosa fa mbola miditrosa ihany koa amin'ilay barika mandehandeha miloko volomboasary ery ambony ery zay tsy hita mazava kehitriny tsy Mahaleo sara no ny vidiny tonga amin'ny fitenenana hoe vomangakady iny amidy tsy lafo vola atakalo tsy lafo vary tsy Mahaleo sara no ny vidiny de dahanareo tamin'ny fahaleovatena de hoe ahetsika taiza akoriny teo tonga teto ny folohan'ny filoha hoe andeha jerena mba nietsika kely janona teo tonga indray ty ny sadaiky de mikenikena mietsiketsika eo indray aloha de tsy fantatra indray hoe manahoana ny toyany de mihisatra velona ohatry ny raharam-pirenena eo mihisatra ohatry ny fampandrosoanareo an'le vahoaka malagasy ihany ko ohatrinona nefa ny famatsim-bola tamin'izy io ahoana ny famerenana an'io ihany ko azadinoana fa efa nyteny ihany ko ny mpitondra nakatahaka vahiny moa izy tamin'izay ny amin'ny hoe tsy voatery averina de mba mianatra raha olony dehibe tahakireny no miteniteny foana tahaka izany de manahoana iza no sainao hanonitra an'io raha pitso raha afaka pitso ianao sy ny ankohonanao afaka miala eto de ny vahoaka malagasy ny tratra farany eo de ny vahoaka malagasy zany ny babotrosa de hiteny ray nareo hoe ngano ny fitondrana amin'izao indray no voalohany nanao an'izany fa efa nisy ny teo aloha de sanatria hoe manao diana amboka efa tsy nety ny teo aloha de mbola ao ataon'ny ato fara ihany koa anefa manaingy any toe-tsainareo mpitondra indrindrindrindra amin'izao fotoana izao ovay ny famindra ovay ny famindranareo satria amin'izao fotoana izao tsy fantatra mazava intsony hoe aiza ny tena anjara toeranareo inona ny tena ilain'ny vahoaka anareo satria tsy misy le tamberina ndraikitra ka tsy hita faritra tsy hitany naty vilany vahoaka malagasy intsony fa efa makinatra amin'ny kitapom-bolan'ny vahoaka malagasy ankehitriny makina tanteraka mandeha ary amin'ny sehatry ny asa tsy ahitambokana any amin'ny sehatry ny fampianarana tsy ahitambokana na io ny fitaran'ny anankiray rem-pianakaviana any Antsirabe nyresaka hoe ilan'ilay diplôma ny zanany zay navita fianarana de mbola takin'ny tompon'andraikitra isa-tsokajiny eo anivon'ny fanjakana vola ihany koa amoahana an'ilay diplôma tsy fantatra mazava ekolazy io sa inona ny ray aman-dreny efa mifofovolo mampianatra lany vola ny ankizy lany rondo mbola tsy anasa ihany koa nefa ny akan'le diplôma hoentina mitady asa de mbola misy ny fanonerana vola hafahafa ihany a kanefa zany ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny de manaiky matotso ny teny ny fitondrana manaiky ao anatin'ireo toetra raha mampikaikaika ny vahoaka malagasy ankehitriny aza atao hoe a tsy fantatrareo le izy aza atao hoe tsy fantatrareo ny fahorian'ny vahoaka malagasy fa matoa tsy fantatrareo le izy ary matoa nareo miteny fa tsy fantatrareo ohatrany tsy nahafantarany milazainareo fa tsy fantatrareo makasika ity boina
777 ity de tena hoe mody kentrana ve zany nareo sa mody adala taonay ahoana moa hoetsika makany mantsy ny resaka satria hatramin'izao dia arirariry eo mody ny teneninareo fotsiny hoe fa tonga eto toerana ny FBI dia asa aloha hoe inona le FBI tonga aloha fa hatreto aloha mbola tsy hita mazava ary za mieritreritra hoe vahoaka malagasy madinika aty raha izany tokoa no izy no hiara-ny famitorana voaloha fa ianareo lehibe sy tomponantoka tao anatin'izy ity samy mody faniny ianareo eo dia modikiza daholo ny rehetra hoe samy manipy iza zany nanao an'io iza zany nanome fahazahon-dalana anio rehefa samy laza nareo fa hoe samy tsisy nafantatra dia iza angatra iza zany ny tomponantoka amin'io fanajadiana ihany no hamaritra an'izany ary irina moa tena hoe irina indrindra isorana ny ao ambony raha mba hoe hita amin'ny baribary dia samy ho tsarainy eto daholo ahitana ny meloka dia samy ho hita daholo hoe iza nrangory fototry ny hafa iza le ramaka zay le hoe nandalo ramaka dia mainy tanàna iza nrangory fototry ny hafa ao anatin'ity raharaty anatin'ny sain'ny vahoaka malagasy rehetra any dia misy valim-panontaniana maro samy hafa hiara-ngany nanao an'io ibe ny tomponantoka amin'io fa ankilan'izay anefa fanjakana ihany koa etsy manao ady-panorona ambony latabatra lohaloha asorony ray ihany lahoa asorona aloha minisitry ny fitaterana dia afaka amin'iny aloha zany fa iny ny tena tomponantoka dia nampitenenina indray ministry ny fitaterana dia hoe tsy nahalala ny fitondram-panjakana fa nahoana iza no misalobok'omana tao iza no misoloky andraikitra ao anatin'izao fitondran'izao